Mirabatsika rehetrarehetra na eno zao marain'izao hoe voasambotra hony Lily non i Clémence sy Baba rehefa avy nitarika olona hiady amin'ny délestage sy tsy fisina rano ao Madagasikara de zao marain'izao tsy gendarme akory fa gros bras civil miaraka amin'ny tomobile civil no nisambotra anazy teo Analakely izy Clémence ary nitany olona rehetrarehetra zany ve de azo ekena tena tsy azo ekena kosa zany efa tena manao sangy mihoatra ny lona ery lalatina zany sa tena hoe mafy be zany lalatina eto amin'ty Madagasikara ty tadidinona azo aniny ministry ny vola tany Nepal iny fa nitaritaritiny tany anaty tatatra de ohatr'izay koa ny azo an'io lalatina io lazaiko anareo fa izao de miantso ny mpanohitra rehetrarehetra ao Madagasikara na ny mpitarika mpanohitra na ny olona rehetrarehetra izay matsapa tena hoe mpanohitra dia mandehana zao de zao takio ny famohanan'izy mianadahareo Baba sy Clémence tsy azo ekena amin'ny fisambosamborana arbitraire ary na gendarme raha no nisambotra zareo tsy azo ekena amin'ny fisamboran'olona no ny fitariana olona tsy anaky délestage fanehoan-kevitra ary fitakina ny rariny nataony zareo tsy namon'olo izy tsy namotika zavatra izy tsy nandoro trano izy nefa de sambosamborona fotsiny tsotro zao zany de miantso any siteny fantatra izy mbola any Maurice miantso any Ravalomanana miantso any Hery Rajaonarimampianina miantso an'ireo olona rehetrarehetra izay milaza ho mpanohitra mba amoakan'ireo mianadareo ary tsika vahoaka malagasy koa asa vela hiady reo efa maro be tsika mbola maro no reo foza reo tsika mbola maro no reo mpitondra manohana metraketraka reo tsika mbola maro no reo préscolaire mpanohana foza reo atsika zao ny mampiseho hoe izany maro anisy eto rehefa maro be ny miara-mirona tsy voasakan'ireo zany ary aza dimy fa naiza eran-tany misy foana lacrymogène misy foana maramila misy foana gendarme misy foana némorègue fa rehefa be de be de tsy mahovoka vahoaka zany ka za zany de miantso tsy eketsika zao fisamborana ny namatsika zao tsy ekena zao fa mandehana daholy takio ny fivoandreo ary takio eo an-trano lalatina eny an-trano lalatina satria izy naniraka an'ireo gros bras reo zay mahita ny trano lalatina de any an-trano lalatina daholo miara-mirona zao de zao mitaky ny famohana amin'ny Baba sy Clémence tsy miandry amin'ny 25 zany fa zao de zao eny an-trano lalatina daholo mandeha mitaky ny famohana ny Baba sy Clémence. Miarabantsika rehetrarehetra amin'izao atoandro izao ny tena koa dia ny antony fionatsika sy tafatafatsika izay ezahana tsy ho alavaina dia mahakasika ny fisamborana ho an'ireo mpanolotsaina anankiroa mpanolotsainy commune urbaine Antananarivo dia Baba sy Clémence amin'izay fotoana izay fampiresantsika zao eto dia mandefa afatra aminareo tompon'andraikitra ny tenako ho an'ny fitandrona ny filaminana ao an-drenivohitra ao tokony ho mpandamina nareo ary koa mpanaramaso mba tsy ataon'ny mpanao politika fitaovana amin'ny zavatra ohatran'izao mananjo ny olona aneo an'izay tsy fankasitrahana amin'ny zavatra manjo azy indrindra ireo olona ireo dia olom-boafidy manana zo anaitra ny tompon'andraikitra maefa voakasiky ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mahita mihitsy aho inona ny olana raha ohatra ka manaitra ny tompon'andraikitra amin'io délestage lavareny izay iaina ny vahoaka ny Antananarivo ao filaharana rano jiro tapaka tsy misy farany dia tadiavinareo anao inona ny mpitondra tompon'andraikitra na ianareo zay misambotra azy ireo inoako fa sambotratra an'izao olana zao avokoa ka eto dia miteny aminareo hoe avotsorinareo tsy misy fepetra ireo mpanolotsaina munisipaly Baba sy Clémence zay maneho ny tsy fahafalian'izy ireo
mitondra ny feon'ny vahoaka manoloana an'izao fijaliana lavareny enan'ny vahoaka izao. Tsy fotoana intsony izao amendry fiandrona ny vahoaka malagasy. Tsy fotoana intsony izao anaovana etraketraka ampiray-tanindrazana, fa tsy misy zavatra mahafaly mahasambatra ny vahoaka malagasy zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ka zay no mahatonga ahy hoe tsy fitaovana anareo andrangitana ny vahoaka malagasy. Tsy maro izy ireo, vitsy izy ireo fa misolo tena ny vahoaka malagasy amin'izao fahasairanana izao. Ka hoy aho hoe io patsa io na de kely misy fotoana izy io tsy omby vava. Ka zavatra azo soroina aleo sorina mialoha mba tsy hisiany fifandonana amin'ny samy malagasy. Ny olona mitondra misy farany ary ny etraketraka atao misy farany, io loam-boto misy farany. Ka ireo zavatra misy zao sao dia hitatra zavatra hafa anahirana ny samy malagasy. Milaza aminareo foana hoe moramora na ianareo naniraka na ianareo mpanatanteraka, tsy fampitahorana izao zavatra lazaiko zao fa tokony hahatonga saina anareo raha ny contexte misy maneran-tany amin'izao tsy ho tsara aminareo zay metraketraka io zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka noho izany zahay rehetrarehetra na mifanoherana na tsy mifanoherana ny vahoaka malagasy zay anjadiany zao fantrana lavareniny zao, zay mahatsapa tena fa miaina ao anatin'ny fahasairanana, aoka hitsangana, aoka hijoro haneo ny tsy fahafaliany manoloana an'izao tsy fanaran-dalàna, fanagejana, fampioroorona atao amin'ny olona zay tsy makasitraka an'izao fantrana izao. Efa miverimberina izy io ary manerana Madagasikara. Ny olona rehetrarehetra zay mijoro na vonoina ankitsirano na samborina na ampitahorina, ka raha ohatra ka tsika rehetrarehetra iraviravin-tanana ifampiandry ifanometsiny tadidio fa tsy ho afaka izy io. Betsaka loatra ny raha latsaka amin'ity firenentsika ity, ary ny olona zay mahatsapa ihany io no voatsindry, ary ny olona zay manao mety ihany io no hiarany antsonjay sy fampijaliana rehetrarehetra. Mandram-poviana zany tsika vahoaka malagasy tsy aneo an'izay. Betsaka ny fomba ahafahantsika maneo an'izay tsy fahafaliantsika izay. Ary asehoanareo na amin'ny alalan'ny commentaire na afatra fa ity fitondrana ity tsy fitondrana tanjaka intsony. Efa miroso amin'ny firodanana izao fitondrana ity, na tiatsika na tsy tiatsika, zay no zavatra misy. Raha ny fahatezeran'ny vahoaka malagasy tsy vita intsony mamerina an'io amin'ny lohany, ohatrany teo aloha zay mamim-bahoaka ary narovan'ny vahoaka malagasy, fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao maniry ary tsy mahandry ny firodanana izao fitondrana izao. Tsisy zavatra mahafaly azy intsony ny malagasy ary tsy misy zavatra mahasambatra azy koa, fa defa fampitahorana jaly lasa izay fampijaliana vahoaka zay no iainana eto isan'andro, ary ny fantrana sy ny zavatra ratsy sy manjary no mila hozarina iainan'ny vahoaka malagasy. Ka tsy ekena izany. Efa tsy fotoanany hoe fanomezan-tsiny zany hoe misy farany zavatra rehetra, fa fotoanany hoe fijoroana tsy manaiky ireo tsindry sy ny fanaovana tsinotsinona ny zo fototra zay ananantsika malagasy rehetra. Ka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ampodiko eto avotsoronareo ireo mahery fo ireo olona zay mitaky zavatra hasoan'ny fiarahamonina malagasy. Tadiava vahaolana anareo ary niandry anareo ny vahoaka malagasy tananitra amin'ny fotoana maro tsy nisy vahaolana zay nentinareo. Ka tsy vahaolana mihitsy ny fampiasan-kery, ny fampiasana sandry, famonona olona ny atoliara, fisamborana ny olona zay mitaky, fampitahorana ny olona rehetrarehetra. Nefa adinonareo fa ireo zay nahavanona ny tsy mety amin'ireo mpiaradia aminareo ireo sady tsy vitanareo vanareo no mbola amenareo toerana.
marary anay io zavatra ataonareo efa betsaka ny fandrangitana tao betsaka ny tsindry atao ka hoy aho hoe oento moramora ihany oento moramora ihany fa ny zavatra azo soroana aleo soroana fa rehefa tafiditra amin'ny fotoana sarotra atsika sarotra ny mamerina an'io ary tsy mijoro ny zavatra tsy manjary hiseho eto amin'ity firenena ity ny tenanay fa tokony hametraka fatsapahatena ho an'ny tsirairay rehefa tsy mandeha izy ity dia aleo ny mametra-pialana aleo mahita anareo mijanona mihitsiny amin'ny fitondrana nyity firenena ity efa manomboka tsy ho zakanareo izy ity aleo nareo mivoaka amin'ny varavarana lehibe fa manahirana raha ohatra ka hianika varavarakely nareo raha izao zavatra zao no tohizanareo ka teny atsipy zay ho an'ny manam-pahendrena sy manam-pahalalana fa rehefa nareo moa no mila handrefy ny voaka malagasy ka aza manome tsiny ny hafa fa omeonareo tsiny ny vatantenanareo